androany ihany koa moa namoaka ny heviny mikasika ny fangatahana izay nataon'ny cellule de crise ny fitsarana momba ny ady amin'ny fanjakana na ny conseil d'état ny teo anivon'ny chambre du contentieux de l'excès de pouvoir no nandinika ity raharaha ity ary nilaza moa ny mpitsara teo anivon'ny ity fitsarana ity fa tsy manana fahefanana ny tsara mikasika andraraha fanesorana ary fanendrena mpikambana vaovao eo anivon'ny filan-kevitra ambon'ny teteza mita ny mpitsara eo anivon'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ao anatin'izay politika izay andy nanamafy hatrany Andriamatoa Emile Ratefinanahary fa tsy manan-kery ny didy mpanjakana izay nivoaka ny 17 ny volana jona lasa teo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy izy ny filohan'ny teteza mita ary tokony efa nametra-pialana tamin'ny 20 ny volana May lasa teo. Nitaky izay ny ampiarana ny lalàna sy hanatsara azy izay foana nojoroanay taty aoriana dia misy tokoa io didim-panjakana izay nresanareo teo tamin'ny izay nosoniavina tamin'ny 12 juin dia didim-panjakana ny raisy ny fiadidinan'ny repoblika le izy dia eto izahay dia mametraka fanontaniana hoe ny datim-pifidianana ane dia mipetraka fa ka 24 juillet ny officiel hatreto aoka atsika tsy hainao anatin'ny onono hoe mety mbola isy an'izao raha pitso na isy an'izao raha afaka pitso zay zany a dia nare eto zay dia misaotra ny mbola mijoro amin'ny tena hoe misy lalàna velona satria ny chambre administratif fa zany rehefa nametrahan'ireo namana rehetra mpikambana CST an'ilay requête dia misy lalàna mifehy azy izay misuspendre zany an'iny décision